Raha tsika miandalana eny ihany moa toy ny vaovao iny fa manara-maso akaiky ny fitondrana ireo mpiasa eo anivon'ny antenimieram-pirenena kosa ny mpampakateny voalohany ao anatin'izany androm-panjakana izany. Nisy moa ny fivoriana izay notanterahana sy teny Herandrena Soloniaiko niaraka tamin'ireo mpiasa ireo tamin'ity andro androany ity. Novorian'ny questeur voalohany eo anivon'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa sy teny Herandrena Soloniaiko ireo mpiasa ao amin'ity androm-panjakana ity. Nanamafy ny tenany fa tsy maintsy ovaina amin'ny politika entina hitantanan'ny antenimera, entina nasoavana bebe koa ny vahoaka. Nanana mpiasa any amin'ny efajato any zahay, tsy maintsy ovaina ilay politika hoe tena mba hiantefana amin'ny vahoaka malagasy ny asanay avy ato na miantefa mivantana tanteraka amin'ireo député ireo. Zay no mahatonga ahy na zavatra kely ary jereko. Jerenareo fa inona naranty io garazanay tsisy ninanao anaty. Ny zaridaina tsy tsara, ny trano tsy de mahafapo any fahadiovana ka dikan'izay zany zay namoriko ny mpiasa hoe jerena daholo fa nahatombo mbola arivo ary ny mpiasa tsy mampaneny ahy rehefa handeha le raha fa raha ohatra betsaka zay tsy mahavita aza zay kosa tsy ekeko zay tsy mety apetraka ary faharoa manaraka izany aloha mijanona heka aloha zavatra rehetra fa mila objectif tsara zay rehetra hoe ho amin'ireo député ireo na trano eo afaka mamanga eo trano ipetrahan'ny député raha tsy madio tsara tsy mety zay zavatra zay de zafa kely le trano tsy ho voadio tsara de zay no ezana maha-questeur responsable voalohany ny resaka amin'ny resaka personnel lato sy resaka finance tsy mety jerena zany zavatra zany io ane tsy azo atao foana ohatran'io e tsy maintsy naka agence aloha zahay agence de qualité mijery manao audit mijery an'izay zavatra zay ahoana ny fomba hanatsarana azy na resaka ohatsy zao alaiko ohatra fotsy zany resaka tableau ohatsy tokony fa tableau électronique raha resaka ino anaranty resaka toilette ampiasainao tokony fa mba toilette manara-penitra koa le izy fa zay mahatonga an'le izy maimbo le toerana fivorianay zany zavatra zany na fipetrapetraka le sécurité ato le mpiasa amin'izao fotoana izao rehefa miditra miasa tokony mba misy raha mandalo manana carte izy fantatro hoe miasa ato tsy maintsy misy fanaraha-maso ohatran'izay fa tsy hoe akory hoe miasa amin'ny fanjakana ka zay tianao atao 49 nisy ny chauffeur anay tsy miasa chauffeur ireo de hitatsika normal be zay de omena azy omena le reto ny reto député iasanao de misy chauffeur anay sasany mbola miasa any amin'ny ministre hafa mbola miasa any amin'ny député tany amin'ny ravalomanana any mila miverina le izy de mila ampiasaina amin'izao fotoana izao hitanao zay goragora zay zany ialana anatin'izay zavatra zay. Nanomboka ny faran'ny herinandro teo dia nitaraina ireo mpiasa ao anivon'ny antenimieram-pirenena fa misy ny jadona fitarainana izay nilaza ny questeur vaovao.